Nitondra fanazavana mikasika ny antony fisamborana Andriamatoa Jeneraly Risara Ravalomanana ilay filohan'ny antirimiran-do olona teo alohany Tonia Ampampanoa ambony eo anivon'ny fitsarana ambony Antananarivo tsy iza moa izany fa Andriamatoa Razafindralambo Didier Alban Andriamahazonoro. Nandritra izany no nilazany fa mahaleo tena tanteraka ny fitsarana ary manao ny asany ankahalalahana fa tsy misy ny mety hoe tsindry politika betsaka ho izy ny vesatra hanenjehana an'ity Andriamatoa Jeneraly misotro ronono ity. Na dia eo aza nefa hoy izy ny fanenjehana dia jerevana hatrany no zon'olona enjehana nohony izany dia mananjohaka piaro izy ary afaka mitondra ny hevitra rehetra mahakasika an'ireo vesatra anenjehana azy ireo. Ny fitsarana dia manaja ny zon'olona amin'ny fanatanterahana ny asany. Manapirofo izany tsy nisy ny herisetra nandritra ny fakana any Andriamatoa Jeneraly Risara Ravalomanana teny an-tranony hoy ny Tonia Ampampanoa ambony fitsarana Antananarivo. Nanamafy ihany koa izy fa ny ministry ny fitsarana no naka an'ity filohan'ny antirimiran-do olona teo aloha ity mialohany nitondrana azy teny amin'ny tobiny zandary. Mijery ny maha olona ny fitsarana ary izany ihany koa ny tanjony izao fitondrana fanavozana izao ary ny fitondrana ankehitriny dia mijery an'izay zo maha olona izay hoy hatrany ny Tonia Ampampanoa ambony. Miarabantsika rehetra moa zany ampy arivariva itya antsika ihany koa moa zany ny zavatra izay niseho tamin'ity tontolo andro ity ny fakana Andriamatoa Jeneraly Risara Ravalomanana teny amin'ny tokantrano izany ary hanaovana fanadihadihana azy izay mahakasika ny toe-javatra maromaro zany. Io moa zany dia nanaja ny lalàna indrindra ny lalam-panahy isika amin'ny fanaovana izao fiantsonana azy sy fanaovana fanadihadihana azy zao. Voalohany indrindra moa zany dia raha ny lalam-pandrenana zany amin'ny ankapobeny dia momba an'ireo lehiben'ny androm-panjakana, ny filohan'ny antenimiran-olona sy ny filohan'ny antenimiram-pirenena dia tokony ho any amin'ny haute cour de justice na ny fitsarana hafa zany mandray zany ny sy ny mpanao fitsarana anazy zany. Kanefa kosa zany araka ny andininy fa 730 ny lalam-panorenana dia mahakasika zany ny mety ho fampian-dalàna izay tsy ao anatin'ny asa izay iandraiketany ireo lehiben'ny androm-panjakana voalaza teo ireo na ny filohan'ny antenimiran-do olona, ny filohan'ny antenimiram-pirenena na ny ao anatin'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana lalam-panorenana. Raha vao tsy anatin'ny asa zany ilay izy dia andraikitry ny fitsarana ataontsika hoe droit commun filazana azy zany ny fitsarana tsotra zany no miandraikitra ny fanenjehana anazy. Dia izay lafin-javatra izay indrindra no antony zany nampiarina amin'ny Andriamatoa Risara Ravalomanana izay filohan'ny antenimera-do olona teo aloha. Araka dia zavatra maromaro no mety ho hanenjehana anazy hitantsika tamin'ireny fangatahana ampilaminana izay nataon'ny vahoaka ny tarihan'ny tanora reny dia hitantsika ny zavatra niseho teto amin'ny firenena fa herisetra miaro misy faty olona mihitsy ary no ny zavatra niseho teto amin'ny firenena ary dia tsy maintsy handraisana fepetra izany. Hitantsika moa ny zavatra niseho fa nandray toerana tokony tsy ho vazy ny filohan'ny antenimiran-do olona teo aloha zany dia ny Jeneraly Risara Ravalomanana izay atao hoe fitsapahana izay raha dika amin'ny fiteny vahiny dia hoe usurpation de fonction. Dia hitantsika fa tsy ao anatiny andraikitra filohan'ny antenimiran-do olona anazy zany. Tamin'ireny zavatra ireny moa hitantsika fa nisy ny naratra mafy ary nisy koa ny faty olona ary dia be dia be ny fitarainana zany izay tonga na teto anivon'ny fitsarana na teny anivon'ny ministeran'ny fitsaranana dia eo ihany koa ny fitarainan'ny vahoaka amin'ireny zavatra ireny dia tsy maintsy handraisana fepetra zany. Izay indrindra no antony handraisan'ny fitsarana fepetra zany amin'ny hanaovana fanadihadiana reny
tranga mamonena reny. De araka ny fandiny fahefatra amin'ny telopolo amby zato ny constitution moa zany na ny lalam-panorenana dia ny mpampanao ambony eo amin'ny cour de cassation zany no mamebaiko ny amin'ny anokafana fanadihadiana dia izay indrindra no antony anaovana izao fanadihadiana an'izao. Lasy fanomanana narevo manala naranonerika azare dia tsy misy masakana ny dianay hoy Andriamatoa Gasikara Fenisoa ilay ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Fifaliana lehibe ho avy vikiviky manantena hoy Andriamatoa Gasikara Fenisoa ny nafahako nitondra ny anjara biriky na dia kely sy bitika aza. Nafahako nitondra ny anjara biriky tamin'ny fanofanana ireo mpiandraikitra ny tily sampana maitso izay miatrika ny lasy fiofanana fanomanana sy fananterana manakavaly faritany tily lamanga antsinanana. Nambarany Andriamatoa Gasikara Fenisoa ihany koa fa fanolorantena firaisankina ary finiavana no nanosika anay ho an'ny fanabeazana sy ny fananganana ny tanora ho olombanina ka hanompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana ary hanoa ny lalàna tily no nahatoy izao anay ary ho mandrakizay izany hoe hafatra izay nambarany Gasikara Fenisoa. Anisan'ny tena nafaly ny maro moa ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny filohan'ny fanavoazana Andriamatoa Colonel Mikaely ny mikasika ny mpiasam-panjakana homena tamin'ny mpakasitrahana mitentina ray alina sy 3 hetsy ariary tsirairay avy izy ireo. Homena tamin'ny mpakasitrahana manokana mitentina ray alina sy 3 hetsy ariary ireo mpiasam-panjakana raikitra sy ny tsiraikitra araka ny fanapahan-kevitra ny filohan'ny fanavoazana Andriamatoa Colonel Randrianirina Mikaela. Voalaza fa tsy ao anatin' izany ireo mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Izany moa dia nolanina teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny 3 Desambra lasa teo ny didim-panjakana momba izany zavatra voalaza izany. Ny mikasika ny mpihira malaza maneran-tany moa dia nahazo record du monde i Maria Carey, nahazo record de la chanson féminine tamin'ny alalan'ny ilay hira mitondra ny lohateny hoe I all want for Christmas izy io i Maria Carey ary 13 miliara ariary isan-taona no hazony ity mpanakanto amerikanina ity satria dia anisan'ny ireo hira be mpiheno indrindra io hira io rehefa fetin'ny Christmas tahaka izao. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halaviana ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.